Sakaiza mufantatrao lai Jesu Kristy lai fitiavana tonga ampiray reo zanany hoe aoky fankaty fantatro izy anino any mba nambako nanololonena tsy itantarana fahasambarana fiadanana Sakaiza fantatro tsara lai Jesu Kristy lai fitiavana ankehitriny buty aivariana no amampo teu tu me ensina
ry havana malala rehetra ao amin'ny tombo a tonga indray ny fotoana izay iaonanao amin'ilay Andriamanitra ao. Ilay Andriamanitra tena tsara, ilay Andriamanitra lehibe, ilay Andriamanitra mahita amin'ny fisetonao foana isan'andro isan'andro. Tady ity fa ny Andriamanitrantsika tsy mba manadinanao zany. Miendrika ho anazy no mena voninahitra, andehantsika amin'ny voninahitra anazy fa tsara ny Andriamanitrantsika. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra irery any. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika amin'ny voninahiny tany rehetra. Amen. Nde mbola omentsika voninahitra ihany ilay Andriamanitrantsika amin'ny alalan'ny Salamo 7:1. Salamo 7:1 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 9 dia mbola tohizantsika eo amin'ny firana. Ary izay rehetra ato anatiko misaorany anaran'ny masina. Misaorany Jehova ary fanahiky. Ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra, izay mamela ny heloko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hitana ny andavaka, izay manarina famindram-po sy fiavitrana, izay mahavoky sorovavana. Fatanindranao mody indray tony any ny voromahery. Jehova manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra atao. Efa nampafantatra Mosesy ny lalan-kalehany izy, ny zanak'Israely nampafantary azy. Mametra fo sy mianitra Jehova, maro ny sady be famindrana. Firana fitabe zato, mety faharoa sy ny faharoa. Manaja anao zay, mame voninahitra anao zay,
miondrika etanatrianao indray izay ry Andriamanitra rainay. Jehovah tompony maro nahary an'izao rehetra zao. Andriamanitra tena tianay, Andriamanitra mijery mandrakarivanay, Andriamanitra mikarakara anay, tsy mba mahafoy anay, ary manana fitiavana tsy takatry ny saina ho eritreretana. Andriamanitra Abraham, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra mbola ivavahanay amin'ny alalan'i Jesosy, le zokinay malalanay, le tianay, le nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana. Tonga manatrika anao zahay. Miaonao aminao eto amin'ity toerana masina ity. Any amin'ny tokantrano misy any tsirairay avy any. Fantatray fa hany ianao. Amin'ny fotoana rehetra iantsona ny anaranao mantsy. Dia tsy mahazaka mihitsy ny fonao. Fa tonga ianao manantona ny olonao. Indrindra rehefa ory sy mitomany izy. Zay Jesosy. Dia tsy mba mahay mideranao. Fa ambakainy zava-boary ny foron'Andriamanitra rainy izahay. Fa ny zava-maniry rehetrarehetra ny an-tsahany, ny voninkazo Jesosy, raha vao maraina ny andro dia mamelatra amin'ny felana izy, ranomaliky ny fiderana fantatra ny hiderany ianao ilay nahary anazy. Ny voromanidina ny analany eny Jesosy, raha vao maraina ny andro mihira fiderana fotsiny nataon'izy ireny. Ho fiderany ianao zany. Ny haza ny analany rehefa tsofin'ny rivotra, tao manofahofa tanana, ho fiderany ianao daholo zany rehetrarehetra zany. Satria asa ny tananao. Ianao rery mahay feo an'izy ireo. Ianao rery mahafantatra amin'ny fomba fanaon'izy ireo. Ary zay olombelona aza ny teneninao hoe, ianareo olombelona ny foroniko zao, mbola hanambara ny fiderana. Zay nefa tsy mahay mideranao. Olombelona ihany zay Jesosy. Panota ny tonga miseho etanatrianao. Any an-tanitrano ny fiderana amin'ny talakotrokotroka. Tsy fandrenesana mihitsy fa miovitrovotra hatramin'ny fanamban'ny tokonana rehefa mideranao. Ny pon'ny lanitra. Tsy hainay zany Jesosy. Tena tsy hainay zany. Tsotra ny fiderana ianao. Alao zay mba hindrana ny iran'ny anjely any an-tanitrano Jesosy. Dia le feo anay Jesosy, aleo mba makivaky any anelanelan'ny feo an'izy ireo. Amin'ny hira ny an-tanitrano manao hoe, masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniko ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ipetraka ny fiangonana. Alohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra sady sitrapon'Andriamanitra dia handeha aloha ataontsika ny firana 500 ny andininy voalohany ihany. Firana 500, hira 500 ny andininy voalohany ihany. Ny teninao rehetra ary tompo tianay no tsy mba manapetra fa toa mandrakizay. Ny andininy voalohany ihany no ataontsika. Tonga ilay fotoana maminay Jesosy. Isan'andro zay dia mivavaka amin'ny resaka aminao foana. Raha vao mihiratra amin'ny masonay eo am-pandriana Jesosy, ny anaranao ny tsaronay voalohany indrindra. Dia miantso ny anaranao zahay. Fa amin'izao fotoana izao kosa, ianao indray mbola manakambara aminay indray amin'ny alalan'ny teninao. Ny teny rehetra izay ambarana eto Jesosy. Dia teny avy aminao, fitaovana fotsiny ihany any eto. Fa naiza mandre an'izao teninao izao,
hatrany ampitan-dranomasina rehetrarehetra any, hatrany ambany vohitra any ampanaovana asa mandrarahany indraindray Jesosy a, mitondra radio dia mihaino ny teninao Jesosy a. Aza vela ho diso anjarany amin'ny teninao izy, fa dadidio ny teninao fa tonga mba hamonjy ny olombelona rehetra ianao. Dia mitenena Jesosy fa mihaino anao ny mpanomponao a. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina amintsika androany a, dia ao amin'ny tantara faharoa, tantara faharoa toko faharoapolo, tantara faharoa toko faharoapolo, pejy 200. Ho antsika any atokantrano any a, dia eo amin'ny pejy 200 no ahitana zany tantara faharoa toko faharoapolo zany, testamenta taloha. Dia ny andininy toko faharoapolo ny andininy voalohany a ka hatramin'ny fahaefatra ihany, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ihany a, dia rehefa hitantsika zany dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny afaka izany dia avy ady tamin'i Josafata ny taranaky Moaba sy ny taranaky Amona mba amin'ny any ankoatry ny Amonita. Ary nisy tonga ka nanambara tamin'i Josafata hoe indreo misy olona betsaka avy any andafin'ny ranomasina dia avy any Siria ho avy ady aminao, ary indreo izy ao Hazezony Tamara enjedy izany. Dia natahotra Josafata ka nanatrika tsara hitady an Jehova sady niantso andro fifadikaniny ho an'ny tanin'ny Joda rehetra. Dia niangona ny Joda hangataka famonjena tamin'i Jehova. Eny, avy tamin'ny tanan'ny Joda rehetra hitady an Jehova izy. Amen. Zay no ifampizarantsika indray a, ifampaherezantsika amin'izao alahady maraina nomen'ny tompo antsika izao. Anisan'ny somary mahavariana ihany a, ny fomba nanoratany Ezra anty tantara faharoa ity. Tsara manamarika fa Ezra no nanoratra ny tantara voalohany a sy ny tantara faharoa. Josafata dia mpanjaka tao amin'ny firenen'i Joda tamin'ny taona 470 sy 700 taloha nahaterahan'i Jesosy Kristy zany. Nizara roa moa ny firenen'i Israely tamin'izany fotoana izany, dia nisy ny Israely avaratra ary nisy ny Israely atsimo. Ny Israely atsimo nantsoina hoe firenen'i Joda na ny Jiosy. Ary Josafata io dia mpanjaka tao amin'ny firenen'i Joda. 70 mpanjaka amin'ny fandimby tao amin'ny firenen'i Joda. Ary Josafata dia nikilasiana ho isan'ny mpanjaka indrindra tao amin'ny firenen'i Joda. Mitana ny larana fahatelo. Ny indrindra tao amin'ny mpanjakan'i Joda dia Ezekia mpanjaka. Nanarakaraka azy teo Josia mpanjaka, ary Josafata ny mpanjaka endry fahatelo. Zany endry zany dia mpanjaka natahotra an'Andriamanitra, tena namelona indray ny fivavahana marina teo anatrehan'Andriamanitra, tsy mba nanompo sampy zany. Fa ny nahavariana tamin'ity tantara ity dia nahazo an'i Josafata. Voalaza ny tenin'Andriamanitra izay mivakitsika voateo fa Josafata dia anisan'ny natahoran'ny firenena manodidina anazy tamin'ny fomba an'Andriamanitra anazy, tamin'ny fiarovan'Andriamanitra manokana zany Josafata sy ny firenena tantaniny zany. Any herin'ny fahavalo dia nanambatra hery. Andao izy anaovantsika ankaretona io Josafata io sy ny firenena, fa io ve mafy be eto amin'ity tany ity, tsy manaiky an'izany tsika ho ny firenena fahavalo. Ary dia mivondrona ny firenena maromaro andeha hiady amin'ny Josafata. Eny ny Josafata zany feo zany. Ary nahavariana araka ny tantaraiko anareo teo dia natahotra Josafata. Natahotra Josafata manoloana an'ireto fahavalo reto. Torakovotra tokoa izy satria firenena maro ndeha hiady aminy. Na dia eo aza ny tanan'Andriamanitra izay fantany fa lehibe, ary mivavaka nataon'i Josafata ao ambanimbany eo
dia mitena mitanisa ny fahalehibiazan'Andriamanitra mihitsy rehefa nitaraina tamin'Andriamanitra Josafata. Tsy nahita hevitra Josafata. Ny antoka nahitany Josafata hevitra, azahoana fandresena dia hoe andao hitodika amin'Andriamanitra. Andao hivavaka amin'Andriamanitra. Fa zay any sisan'ny lalana tokana azahoantsika famonjena. Navoaka ny didy eraky ny fireneny Joda rehetrarehetra, hatramin'ny zaza mambehivavy, tsy maintsy mitodika any amin'ilay Andriamanitra i Abrahama, Isaka ary Jakoba daholo, dia ilay Andriamanitra ny lanitra zany ary Andriamanitra ivavahantsika androany koa zany. Niteneniny Josafata ny olona hitodika any amin'Andriamanitra, hitady an'Andriamanitra. Ny Baiboly ry havako dia matetika na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao dia manao fanoharana foana rehefa te hisarika ny sain'ny olona, hifantoka tsara anaraka an'izany anatra ampitondrain'Andriamanitra azy izany. Hitantsika Jesosy rehefa mampianatra olona dia manao fanoharana foana. Ny testamenta taloha koa dia manao fanoharana foana rehefa miteny olona anankiray. Fa mahafinaritra na amin'ny Baiboly dia naka ohatra anankiray izy ny amin'ny tantaran'ny voromahery. Matetika amin'ny Baiboly dia miresaka momba ny voromahery foana. Ary na ny Salamo izay nivakiantsika teo ara dia miteny mihitsy momba ny voromahery. Fa andeny ho resahako anao ny toetra ny voromahery anankiray, izay mahatonga amin'ny Baiboly tokony ho ianarantsika, iainantsika satria na ny vorona ary manana toetra mahafinaritra tahaka izany. Ny voromahery vavy anankiray rehefa andeha hanambady dia tsy vadiana daholo izay lehilahy hita rehetrarehetra. Voromahery lahy zany. Fa hoentiny any amin'ny toerana mangingina anankiray io voromahery lahy io. Dia entiny miakatra manidina amin'izay. Dia eny amin'ny tongotry voromahery io mitondra hazo anankiray izay izy. Ny eben'ny hazo io dia mitovitovy amin'ny eben'ny ranjon'olona anankiray. Eo amin'ny 2 metatra eo ny halavany. Dia batain'ilay tongoben'ilay voromahery vavy iny hazo anankiray iny. Dia entiny miakatra ambony, miakatra ambony, miakatra ambony. Dia ilay voromahery lahy eo anilany eo, manidina eo akaikiny eo. Dia latsaka ilay voromahery amin'izay iny hazo iny, dia milatsaka mianjera amin'ny tany. Dia izy le mbola milatsaka mianjera iny no manidina farak'izay aingana ilay voromahery lahy misambotra n'iny hazo iny. Tsy azo avela mianjera amin'ny tany iny hazo iny. Fa rehefa mianjera amin'ny tany iny dia tsy tian'ilay voromahery vavy io voromahery lahy io. Rehefa azon'ilay voromahery lahy ilay hazo, dia atolony an'ilay voromahery vavy indray. Atolony amin'ny tongony ohatr'izao. Lasa indray ilay voromahery vavy miakatra ambonimbony indray, miakatra ambonimbony dia eo ilay voromahery lahy manaraka anazy eo akaikiny eo. Alatsaka ilay voromahery vavy fandroany indray ilay hazo. Dia iny indray ilay voromahery lahy manidina farak'izay aingana indray misambotra n'iny hazo iny. Dia atolony an'ilay voromahery vavy. Dia miakatra ambonimbony indray ilay voromahery vavy rehefa tonga. Dia ohatr'izany hatrany, ohatr'izany, ohatr'izany, ohatr'izany hatrany ny ataon'ireto voromahery reto. Miafarany tonga hatrany amin'ny 3-4 kilometatra miala amin'ny tany. Mahavariana. Mahavariana amin'ny fiainan'ny voromahery. Lasa saina hoe fa dia maninona loatra re no dia mampahory tahaka izany ty voromahery vavy ty. Fa maninona rehefa tiana ilay voromahery lahy, tsy tonga dia andao fa hivady tsika. Fa maninona mbola ampandalovina zavatra sarotra tahaka izany, fitsapana mafy tahaka izany ty voromahery lahy ty, vao afaka mivady an'ilay voromahery. Fa dia maninona loatra no mampitondra mangidy tahaka izany. Ilay voromahery vavy ry havako dia tsy iza fa Jesosy izany. Ary ny voromahery lahy dia tsy iza fa zasy ianao zany. Ny fiangonana izany ary ny kristianina. Ny antony mahatonga an'ilay voromahery manao an'izany fitsapana zany amin'ilay voromahery lahy dia tsotra be ry havako. Tiany hatanjaka ny olona hiaraka aminy. Tsy tiany zany voromahery malemilemy zany, tsy afaka misehedra olana, tsy afaka misehedra ady, tsy afaka miaraka aminy, andeha hiady, hiaza, hamelona ny ankohonany. Tsy mety amin'ny voromahery vavy zany. Fa ny ilain'ny voromahery vavy dia vorona matanjaka, afaka miady amin'ny fahavalo rehetrarehetra.
ary fantatsika tsara fa tsy misy vorona maharesy voro mahery zany. Te ampitodika ny sainao koa androany. Tanjon'i Jesosy aminao. Mba tiany koa ianao atanjaka tahaka an'ilay voro mahery lahy. Indraindray mantsy isika kristianina mieritreritra fa rehefa mivavaka dia tena mahafinaritra be, milamina be, tsy misy olana intsony. Voadingana ilay lalana tsy maintsy aleha. Manaiky an'izany fa rehefa mivavaka ianao milamina tsara, mandeha tsara amin'izay izay zavatra atao, fa tsy maintsy misy lalana andehanana aloha vao tonga amin'izany zavatra izany. Reto voro mahery reto tsy tonga any amin'ny habakabaka ambony any amin'ny 3-4-5 kilometatra miala amin'ny tany zany raha tsy mandalo an'ilay fisedrana ry havako. Miororo ny tany rehetrarehetra noho ny valanaretina coronavirus. Sahiran-tsaina na manam-pahaizana na manan-karena na ny mahantra aiza ny lalana ivoahana fa mandravarava zany coronavirus zany manerana ny tany rehetrarehetra. Za te ampiverina ny sainao ny Josafata dia tsy misy lalana tokana azahoana famonjena raha tsy miverina mitodika amin'Andriamanitra indray. Fa za miteny aminao fa niady zay atrianao raha ohatra ianao ankehitriny mandalo ady mety tratran'ny coronavirus, manana olana, arabola, ara-pahasalamana, ny antony maro isan-karazany, tsy maintsy lalana andehanana zany. Raha tratran'izany ianao ry havaka androany, manana olana mampisento, aza mihetsika eo intsony fa eo ilay lalana makany amin'ny Jesosy. Iny lalana makany amin'ny Jesosy iny, ianao miatrika ady, ianao miatrika olana, ianao miatrika an'io zavatra sarotra anoloananao io. Fa voalazany any amin'ny Joba 7, ny 9 any dia miteny fa moa tsy mpiantafika va ny zanak'olombelona. Inin'Andriamanitra alefa ry havana io olana io. Ain'Andriamanitra ne manakana an'io na dia zao ary fa tsy ataony zany. Tsy ataony zany satria maninona tiany atanjaka ny ara-panahinao. Tiany miakatra ambonimbony ny ara-panahinao. Fa ny olona matanjaka ara-panahy ihany ny afaka misedra olana. Ny olona matanjaka ara-panahy ihany ny afaka mamakivaky ny ady rehetra aseho manoloananao, alefa n'Andriamanitra eo anoloananao. Fa mahafinaritra ny olona rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsy maintsy tafavoaka foana ry havako. Indraindray manko tsika mieritreritra hoe arakaraky ny ivavahana ity no ohatra vomaika tena midoza, arakaraky ny vavahako no vomaika mipotra daholo olana rehetrarehetra eo, za manamafy anao. Fa iny mihitsy ny lalana makany amin'ny Jesosy. Iny ny lalana makany amin'ny Jesosy. Fa zany Josefa zany ry havako, tsy tonga prime ministre tany Egypte zany raha tsy nandalo lalana sarotra sy mafy aloha. Arakaraka ny tazoman'ny fahamarinana, arakaraka ny tazomany an'ilay Andriamanitra nahary tongotra matanana anazy, nahitany zany Josefa zany loza ary ne mafy hatrany. Nanomboka tany amin'ny fialonan'ny ralahana azy. Avy eo nalefa tany anaty lava-drano, namidy tonga tany Egypte, nakany anaty fonja ny hafarany. Ne mafy ny zavatra nahazo an'i Josefa. Fa ny hafarany lasa prime ministre tany Egypte. Namonjy fanahin'olona maro. Zany daholo ny lalaovan'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Tahaka zany Sadraka, Mesaka, Abednego, ry Daniel. Arakaraka ny tazomany amin'ny fahamarinana, nitovy maika na nidiran'ny loza teo aminy. Nahatonga anazy tsy maintsy natsipo tany andavaky ny liona. Nahatonga anazy tsy maintsy nalefa tao anaty laforo mirehatra hafa. Fa tsotra ny navaliny izy efatra amin'ny rahalahy. Na tsy hamonjy anahirany Andriamanitra tsy mba hivavaka amin'izay Andriamanitra ao zay. Zany ny olona miaraka amin'Andriamanitra, zany ny olona miaraka amin'ny Jesosy. Rehefa mitazona an' Jesosy ianao, za ry havana tena miteny aminao, tsy maintsy tafavoaka ianao. Fa za zay mitory ny teny aminao zao, efa nandalo ady maro,
ary matoa za masamy tory an'izany aminareo efa nylalovako zany lalan'izany efa nylalovako zany fa niatsotra be any tsy miala aminao a Jesosy fa fantatro fa mahery ny Andriamanitra ivavahako lehibe ny Andriamanitra ivavahako eny an-tana ny fahefana sy ny hery ary amin'ny fanapahana rehetrarehetra ary tsy misy masakana zany Jesosy zany rehefa miasa zany fa za nandalo tena ady mafy fa tsy maintsy tafavoaka ary mahafinaritra ny voromahery rehefa tonga eny ambony eny izy eny amin'izay izy roa no mifampizara fitiavana tsy misy vorona tonga any amin'ny 3-4 kilometatra zany afa-tsy mivoromahery irery ihany ny vorondolo ny ety ambany ety manidina raha ohatra ka mahafinaritra anao nijery azy ny vorona kilaina rehetrarehetra ny ety ambany ety fa ny voromahery ihany ny afaka miakatra eny ambony eny anisan'ny teneniko amin'ny olona foana hoe rehefa mivavaka manara-dian'i Jesosy tadidio fa tsy maintsy misy rano lalina hiampitanao tsy maintsy misy rano lalina mandifitra mihitsy hiampitanao ka raha vao tsy mahay milomano ianao dia rendrika ao anatin'izany rano zany zay no mahatonga antsika tsy maintsy mifikitra mafy amin'i Jesosy satria ny tenin'Andriamanitra efa niteny mihitsy fa raha hitan'ny rano ianao tsy hanafitra anao zany rano zany ny olona riavako rehefa mahay milomano tsy tiany intsony za milomano any amin'ny rano marivo kely zany any amin'ny rano lalina amin'izay ny tena tiany rehefa milomano izy satria hainy le milomano efa zatra izy efa nianatra ny lomano izy nianatra ny lomano foana izy ka raha vao rano marivo ny ampilalaovanao anazy dia tsy milomano zany izy tsy tiany zany zany mahatonga ny Jesosy ankehitriny mampiditra anao anatin'ny fahoriana io aloha ahatonga anao hay lomano ahatonga anao hay atrika ady amin'izay zavatra miseho rehetrarehetra fa ho hitanao rehefa aorinan'io fa matanjaka be anao ary zay mifanatrika aminao lasa mandositra daholo tsy misy matafa-janona eo anoloananao zany fampianarana fampiofanan'i Jesosy ianao atanjaka ny antony ho ady tsy maintsy atrehanao io fa ny teneniko aminao aza miala eo amin'i Jesosy zany fa tsy misy olona zany teo amin'i Jesosy ka rendrika tsisy an'izany ary reto voromahery reto tantaraiko anareo satry n'izy roa reo foana eny ambony eny amin'ny abakabaka ambony indrindra foana no mandeha ary rehefa misy tafiotra mandalo na tempête izy ny teny frantsay dia ny voromahery ihany no afaka misidina ambony mihoatra noho ny tempête satria efa zatra niatrika olana ireto voromahery reto ka satry ny ary izy voromahery ampisandratra isy tempête ampisandratra anazy ho ambony indray io olana anao io azakivy ianao fa ampisandratra anao ho amin'ny ambony indrindra io atonga anao ho mpandresy io ohatra ny hita amin'ny fanahiko ahy ianao amin'izao fotoana izao kivy mitomany trotraka tsy mahatsangana intsony misentorery zao sisy atao ahoana fa zao ny sitrapon'Andriamanitra miandry ikadonany eto tsia averiko indray mandeha farany tsia tsy ny toerana metrahan'Andriamanitra anao fa za androany miteny aminao raiso ireo fehidinana apetraka ao amin'ny tany ireo raiso ireo fehidinana apetraka ao amin'ny tany ireo raiso ny apinga raiso ny sabatra ampidiro ny korary dia andao andeha raiso ny apinga ho ny tenin'Andriamanitra dia ny finoana zany raiso ny sabatra ao ny tenin'Andriamanitra zany ampidiro ny korarinao dia ny fahavononam-panahy zany dia atolorany ny tananao dia mitsangana fa efa io miandry eo alohantsika io ny fandresena fa tsy maintsy mpandresenao miaraka amin'ilay mahery miaraka amin'i Jesosy satria ny apôstôly Paoly efa niteny fa raha misy namanareo lava izy dia atsangana izy manana finoana riavako manana finoana fa tsy maintsy tafavoakantsika fa lalana nalefan'Andriamanitra hampatanjaka amin'ny finoantsika izany voninahitra any amin'izany dia ho an'Andriamanitra irery ihany amen andehantsika hanantona an'Andriamanitra
andehantsika anatona an' Jesosy ara manomboko zao. Andeha ataontsika ny firana 420 ny andiny voalohany ihany a dia hitsangantsika hifona iaiky ny fahadisoantsika eo anatrehan' Jesosy. 420 ny andiny voalohany ihany. Hitondra ny tenantsika eo anatrehan' Jesosy satria indraindrayntsika eto tsy manana finoana izany tsony amin'ny ady manoloanantsika. Indraindrayntsika eto mametsiny an' Jesosy. Efa dia maninona loatra izay Jesosy ny ampijalianao tahaka izao. Andehantsika hifona aminy fa ny Andriamanitra Andriamanitra mpamela heloko, maro-po sady be famindram-po hivavaka-tsika. Zany ny tenina Jesosy. Manambara anay mandrakariva. Ary efa niteny an'izany ianao fony tety an-tany. Fa sady tery no entiny lalana makainy aminao. Tsy maintsy miatrika ny ady manoloana anay izay Jesosy. Ho aiza ihany koa moa e? Any amin'ny planeta Mars angamba na any amin'ny planeta volana mety ilamina ve? Tsy afaka ny andositra an'izany izay Jesosy. Nalefanao eo anoloananay ny olana rehetra, ny ady rehetra. Fa ianao nefa niteny fa tsy maintsy mpandresy izahay. Hoy manko ny teninao hoe izahay efa naresy izao tontolo izao. Ianareo koa ho mpandresy tahaka. Izahay nefa Jesosy tsy manana finoana intsony manoloana ny ady manoloana anay. Toa Espírito any Jesosy ny manoloana anay. Manodidina anay ary raha mitraka izay dia rahona mainty mitakovana no hitanay fa tsy mba mahita tara-pahazavana izay. An'izay ka kivy, an'izay ka ketraka, an'izay ka tsy mahavavaka intsony mametsiny anao azy indraindray ny ataonay. Ohatrany tsy mahatoky anao zany izay Jesosy. Niova ve ilay Andriamanitra hivavahanay, mandainga ve ny Baiboly, lasa nametsiny anao izay Jesosy. Zany ny fonana eto anatrehanao. Aive Jesosy olana nalefanao anoloananay io. Ampatanjaka ny ara-panahinay. Ahatonga anay hiakatra amin'ny ambonimbony kokoa tahaka an'ilay voromahery Jesosy, miakatra hatrany amin'ny 4-5 kilometatra any amin'ny tsy tonga ny vorona rehetra intsony. Aive ianao Jesosy tianandratra anay eo ambony dia alefanao reny olana reny hampisandratra anay. Tsy ahatonga loza hoy ny teninao fa ahatonga fiadanana. Androany fantatra izany Jesosy. Fantatra izany fa manomboka androany izay hitombona tsara hiandry ny famonjenao. Na ao androany, na rapitso, na rafakapitso, na roviana, na mitaredretra raha hoy ny mpaminany Abakoka ho andrasanay ianao manomboka izao Jesosy. Fa izay tsy ala aminao zany, na inona miseho Jesosy na inona midony eto amin'ity tany ity, tsy miala aminao zay, fa fantatra fa ny Andriamanitray mahery, lehibe ny Andriamanitray. Ka mifony eto aminao zay Jesosy. Mifona aminao zay, tsy manana finoana intsony na dia tahaka mivoatsinampy ary.
fa hay nyvoatsinapy iny ene Jesosy rehefa maniry tonga azo ngeza be tsy nanananay tsy ny finoanana dia tahaka ny an'ny voatsinapy ary miravoravo tanana izahay ketraka izahay mangataka famelana aminao manomboka androany izay Jesosy hijoro amin'izay satria ianao ny Andriamanitray ianao ny mpanjakanay ianao ny tompo arahanay ka dia faly izahay satria mino a Jesosy efa namela ny heloka ianao efa namela ny fahadisoana rehetrarehetra ianao ka faly izahay hanambatra le hira Jesosy hira fanaon'ny Davida manao hoe sambatra ny olona izay voavelan'ny elony sy voasarona amin'ny fahotany sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny amen mino an'Andriamanitra ray tsy toy mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay torotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjina nijalina nanapaka Pontius Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nihidana tany amin'ny fiainany tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toy avy any eveniny tsara amin'ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiambonan'ny olona masina famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen andeha ataontsika ny hira 7:7 ho mariky ny fifaliantsika dia hitoy ny fotoanantsika avy eo 7:7 ry Jesosy masoandronay eo ny aizony fo lasa tokoa ny andiny voalohany ihany no ataontsika Jesosy masoandrona ayo ny aiziny fo lasa toko fatonga ty anatina izao mazava lehibe eny Jesosy soky be fity soa lehibe no nentinao taty aveza mba isatranao no ny fitiavana mazoto erana tolo tompoko mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika dia faly miarabantsika rehetra tratra ty andro alahady 20 volana aprily 2024 ity ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana hitrotroana-bavaka ireo mpanompon'Andriamanitra nahatratra ny tsingerin-taona maro samihafa teo amin'ny fiainany izy ireo isika ko mangataka asika tsiraray avy any tokantrano ny tsangana izay manana izany tsingerin-taona maro samihafa zany eo ny anniversaire mariage ireo ositra maro samihafa nitsanganytsika rehetrarehetra hivavaka ho anareo zahay ny fanomezana tsara indrindra atolotra Jesosy Kristy tompo ho anareo amin'ity androny ity dia amin'ny Isaia 7:7 ny andiny voalohany sy faharoa Isaia 43:1-2 zay ny fanomezana atolotra Jesosy Kristy tompo ho antsika ankehitriny manoloana zao zavatra misy eto amin'ny firenena zao rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa ankehitriny Jakoba izao nolazain'i Jehovah zay nahary anao sady namorona anao ry Israely io aza matahotra anao efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho ay ianao raha mita ny rano ianao dia omba anao aho ary raha mita ny ono ianao dia tsy hanafitra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehitra aminao ny lelafo amen zany ny teny tompo ary omeny antsika tsiraray avy manoloana izao ady sarotra zay lalova ny firenena zao kanefa dia amin'ny fahalia mandrakariva ny tompo natratra zao tsikeri-taona meny antsika izao ataontsika ny hira 7:7 ny andiny voalohany ihany indreny amarony soa no menao raha io aiko ny aiko hoe navotanao ny andiny voalohany ihany dia aorianan'izay ary hitsangantsy rehetra hivavaka ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo
kurena vutanao mieloko vononao eny rako ravoravo toko zanakao voavotsire kavelombeloneri iaritsangana ivavaksika tompoko voninahitra ho anao Andriamanitra rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo midera sy mankalaza anao zay satria Andriamanitra tomponay sady mpanjakanay ianao le Andriamanitra ny andohanay ary mbola hiafaranay koa mandahatra amin'ny fiainanay mpanomponao tsiraray avy ary manana fahefanako amin'ny fiainanay misaotra anao zay Jesosy ankehitriny mbola menao tombonandro menao hery menao tanjaka eny mbola menao fahasalamana narovanao Jesosy tamin'ny arety mandringana ka dia mahasaotra anao zay ny amin'izany fitiavana sy famindram-po lehibe ataonao aminay izany ankehitriny ary tompo ndreo mpanomponao zay mahatsiaro nitsingeritona maro samihafa teo amin'ny fiainana ianao Jesosy nefa niaraka tamin'ny nomba azy nandritry ny androm-piainany rehetrarehetra dia faly izy ireo ankehitriny mijoro eto anatrianao misaotra anao tondram-bavaka azy ireo zay Jesosy mety eo misy tsy salama tompo ianao le dokotera ambony dokoka rehetrarehetra anasitrana azy ireo aniriny loharanaretiny eo tompo ny ankizy ny mpianatra mahatsiaro zany tsingeritona zany mety mandalo an-tsarotro izy na milafy ny fianarana zany Jesosy ankehitriny ningatahako aminao ome fahendrendreo ome fahaizana fahalalana tahinao izy ireo tompo amin'ny fianarana izay ataony enina dia any tokantrano any mianao niaraka aminy andanina programme andrehetra indrindra mo klasy dia examen ankehitriny dia toetra eo anilan'izy ireo an'olon-tsaina azy ianao ary ho tanteranako teninao Jesosy ataoko lohany anareo fa tsy rambiny misaotra Jesosy ny amin'izany io ray mandreniky tompo mandaly azo sarotra amin'izao fiainana zao ankehitriny misy mahatoky atompo araka ny teninao fa ianao tsy ahafonina saraka azy ireo ary ho avanao tokoa Jesosy ny manompo anao sy ny tsy manompo anao ka dia aza vela nangahy ireo nangasy amin'izany fiainana izany fa dia hanampy azy ireo anao amin'ny asa fivelomany rehetrarehetra eo reo ray aman-dreny mametraka azy eo pela tananao koa Jesosy amin'izany rehetrarehetra izany Jesosy maro ny zavatra angatahany ireo nefa tsy takatry ny saika fa ianao nefa nyteny na mbola tsy mangataka akory arenareo dia fa fantatry ny rainareo zay any an-tanitra zay tokony anareo ka dia mametraka ny fiainan'izy ireo tsiraray avy eo ampelantananao ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no angatahany andrina izany vavaka izany misaotra tompo amen mahazo toerana tompoko dia mbola afaly miarabantsika ankizy rehetra ny tokantrano any nahatratra izao androandroany izao hiaraka hitsangana tsika ankizy rehetra dia mba ataontsika ny hira fa 270 ry Jesosy zoko be fity andiny voalohany ihany dia tsy hipetraka tsika raha tsy vita ny vavaka Suzuki befiti avi amitantana fandrauzai maniasi avi mini satana fitesota isai fambulakeri saina Etibaendritsimai kamu ramakaina Iaraka hivavaka tsika dia mbola tsy mitsahatra misaotra mitera mankalaza ny anaranao zay ray tsara indrindro satria lehibe ny fitiavana sy ny famindramponao zay omenao anay misaotra anao zay efa mbola nomenao izao fotoana izao indray ahafahanay mihaino ny afatra fohy avy aminao engany mba ho tany lonaka ny ndrininy teninao tokoa ny fonay saotra Jesosy eo amen tantara kely avetrany no etsika angalana lesona nyty androany ity
tadiditsika moa raiky izy dia zanaboriky nasain'i Jesosy novahana rehefa andeha hiakatra ho an'i Jerosalema izy dia nalaina io zanaboriky io dia io zanaboriky io nitengenan'i Jesosy ary rehefa tonga tao Jerosalema Jesosy ilay zanaboriky dia inona nataony olona niorakoraka ny olona velarin'ny olona ny lambany ny antsoantso ny olona hosana ho an'ny zanaky Davida dia rehefa nahita an'izay ilay zanaboriky raka izy faly be izy mahafinaritra kosa zany dia lasa nandeha tena faly be mihitsy izy dia rehefa nandeha nody izy dia nitantarainy tamin'ny mamany ny zavatra rehetra nitranga tany zao ngeriny eny nanaovan'ny olona anay tany ny antsoantso ny olona namelarany olona ny lambany izay dia noho ny apitso amin'izay dia ozy izy mantsy amin'ny mamany iverina any ary neny ka ohatra nafinaritra be anay ilay zavatra nitranga iny dia ozy mamany anao inona any ary ianao neny ve tsy tantaraiko efa hoe nafinaritra beko andeha iverina any efa hoe aza makaniko ozy mamany mantsy ilay zanaboriky dia efa hoe zaho ateo any fa nafinaritra be nke zandry neny dia tsy naleo doika anazy ny mamany ndraka izy dia ozy izy hoe ndana ary ianao raha hoany dia lasa izy noho ny tonga mbola tsy tafiditra ny Jerosalema akory izy dia sakanany olona fa anao inona ty lasa mandeha any dakadakan'ny olona izy rorarirain'ny olona nopahopainy fa naninona izy raka izy nataony olona an'izany satria izy tsy niaraka tamin'i Jesosy tamin'izy niaraka tamin'i Jesosy dia hafa mihitsy ny fandraisan'ny olona azy fa rehefa tsy niaraka tamin'i Jesosy tsony izy dia izay nahazo azy opa sy daroka sy daka nahazo azy izany hoe tsika zany amin'ny zavatra rehetra ataontsika naiza le atsika ninonina ataontsika dia mila miaraka amin'ny Jesosy tsika milaza izany indrindra ny tenin'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny Jaona 5:10 ny 5:5 tapamby avetrika any Jaona 5:10 ny 5:5 tapamby manao hoe fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay na inona dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany amen. dia miarabantsika rehetrarehetra any tokantrano rehetrarehetra any riavana confinement indray izao miboka daholo tsika rehetrarehetrarehetra eto ambonin'ny tany misaotra an'Andriamanitra tsy hoe fasiahan'Andriamanitra zany fa tena mamperitreritra tsika rehetra izy mba hibebaka tsisy fotoana hibebanany atsika raha tsy nitahaka an'izao tsisy fotoana hitadiavana an'Andriamanitra tsika raha tsy amin'ny fotoana tahaka an'izao ka dia any dodolo tsika rehetrarehetra any atokantrano any mampahery anareo rehetra mihitsiny sady mampirisika tsika rehetrarehetra hivavaka amin'ny radio aza dia mampirisika tsika hifadihanana mihitsiny zava-dehibe zany ry havana tsika rehetrarehetra zay miaino an'izao fandaharana amin'ny radio rehetrarehetra manerana ny tany zao dia miangavy anao mihitsiny aho mba hieritreritra mandrakariva ny tenin'ny tompo zay nomeny antsika eto rehefa aveo ka dia zao tsika dia nolotra rakitra roan'ny tompo sany rakitra izany zao dia tsarovo daholo fa ataontsika izany isa tokantrano ny marika ny fanatanterahana ny tenin'ny tompo hoe omeo an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara ary omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra na tsy mifankahita arytsika amin'ny alalan'izao onjam-peo zao kosa dia mifankahita amin'Andriamanitra tokoa ary eo ahatserovanao hoe noho ny soa rehetra nataon'Andriamanitra tamiko ity ny foko ho azy tena fankasitrahana izy zany raha reo olona marobe izay voan'ny corona reo ry havana erany eto Antananarivo ihany ny fantatro alohany dia namarobe nampahery azy foana ao ny sasany efa faty mihitsiny
inona no atao, inona no atao dada, sepotra be a, sepotra be a. Jesosy ny eo an'ny oksizenina e. Dana makandarany Jesosy na dia erako ny sotro kely fotsiny ara. Tafiditra ny vavanao, dia minoa fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra. Anankiray ihany izay maty teto amintsika no nilaza tamiko hoe dada, aleo anaraka amin'ny vadiko, fa herirery loatra raha ilozany satria izay efa lasa, herinandro lasa zay, fa avaloha anaraka azy. Zay ny tianao, eny aroa lasa izy. Fa ny ankabeazany izay marobe miatso, Jesosy anontaniana, Jesosy ivavahana, Jesosy na dia nitao aminay aza anio a, na nitao aminay aza, mitsitrintsitra be mihitsiny zafikeloko any amin'ny hôpitaly any, tomaniny reniny, dada tondra andefasolona zarero any eto, ny andro amin'ny folo sasany alina, aiza ho a alefaso tômôbilina, asy olona atao kaikiko, mitsiretsitra be izy. Teny azy a, adaly ianao. Jesosy atsona fa tsy namana, fa Jesosy ny tena namana, Jesosy mpamonjy, Jesosy mpanasitrana. Ndao mandoalika mivavaka daholo, zay ny fomba. Ndao mandoalika mivavaka daholo, vavaka ho azy, vavaka amin'ny Jesosy. Jesosy namantsika atao trano, vavakatsika. Namonjy toerana daholo, efitrano samy manany azy, toerana samy andohalena, samy dradradratra tamin'ny tompo a. Maraina ny andro, mitsangana ny marary, sakafo no marary, nandendeha ny marary, voninahitra ho an'i Jesosy zany rehetrarehetrarehetrarehetra. Zany daholo nampanaovako amin'ny telefonina rehetrarehetra, maro be any amin'ny hôpitaly. Ny dongina tamin'ny tompo mihitsy amin'ny fonao. Zao ny tenin'i Jesosy tamiko, ny alina manao hoe pastera, reko ny fivavahanao a ho any amin'ny azy zao anasitrana azy. Dia misaotra ny tompo a, fa reo maro be rehetrarehetrarehetra nitononona tamin'ny vavaka, sika mifamiteny zao a, efa miantso hoantso daholo mideran'Andriamanitra le tokantrano any, misaotra ny tompontsika. Zany ry havana no ataoko hoe rehefa manao fanatitra ianao a, dia ataovy amin'ny fonao, atokano ho an'i Jehovah zany, atero rapitso alatsinainy a, ny maraina ihany a no misy mandray eto. Ny amin'ny mivola tsy tadidiko le numéro ndray matotonia, izy izy tsy tadidiko le numéro, fa alefa amin'ny pasteur Marcelin ihany a, fa ngamba mety tsy dia malala rory sika. Dia ao koa ny radio mampatsiaro zany mandrakarivany hoe zao a ny laharana ao amin'ny mivola andefasana ny vola rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra. Tahaka izany koa itsika rehetrarehetrarehetra manerana ny nosy sy manerana ny tany, mihiboka tsika izao, manana adidy be dehibe be dehibe dehibe nyty fiangonana ity. Voalohany indrindra, ilay moto a izay nomentsika ho an'ny président synodaly iny, dia vao ny atsasabidiny 145 millions no azontsika tamin'izay fotaon'izay, fanomezana avy any aminareo, isaorana anareo, dia efa lasa daholo iny. Fa mbola misy a, raha tsy diso a, mbola mitovitovy amin'izay, fefa nandoa 50 millions tsika indray mandeha, satria mbola niangona, dia mbola nandoa 50 millions koa tsika tamin'ny farany teo, satria mbola afaka niangona kely. Dia zao tsika amin'ity volana mety tsika dia handoa 50 millions farany, zay 150 millions zany a ny totalin'izy rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra. Dia tady zany 50 millions zany tsika dia mingavy antsika rehetrarehetra indray izay havana indrindra ho anareo avy any ampitan-dranomasina any, mbola mba hitady an'izany tsika
hanao an'izany tsika satria ny vola izay enjentsika etony ho an'ny karama mipiasa fotsiny mahatratra 85 millions ny mpiasa sy ny président synodale sy ny mpampianatra sy ny écola zany tsy misy tsolo zao hatramin'ny efatranony sekoly adiditsika dododaolika dia adidy zay tsy maintsy ataontsika daolika dia ataovy amin'ny mpitiavana zany ataovy amin'ny fo zany mingavy atsika rehetrarehetra mba hanao zany. Faharoa dia mbola misy koa nataony w premier temps zao dia efa tapitra ngamba kely sisa tena kely dia mbola misy koa vola tsy tadidiko fa eo amin'ny 35 millions zay sisa no alohantsika dia tapitra feno dodododoly w rehetrarehetrarehetra vita amin'ny voambona ao amin'ny 3e étage zay saotra tsika be dehibe ary misaorana an'Andriamanitra zany fitiavana zany reo zany mbola trosatsika w amin'ny 35 millions ny moto 50 millions karaha mampiasa indray amin'ny volanao avy vavaka tsika samy manao daholy amin'ny fo nin'Andriamanitra mihitsy natao zao zavatra io ahatonga sainatsika hoe raha tsy tomo Jesosy neno vavaka efa firy ny ripaka samy mieritreritra zany ka no rakitsika zao ataovy amin'ny fonao rehetrarehetra atero zay ho an'Andriamanitra tokony ho an'Andriamanitra manomboka ny latsinay ny talata larobelaka misy zoma sotra ataoko zay manome ampifaliana no akasitrahana indrindra. Sarotra zaho no Jesosy vetsiai aroko sy manako sady tokindro na isesehoan'oloako azamo zay mety ho fakampanay mampandresy ay atrany Jesosy Dizeno monte ai kananafaka alichuambula miaru zinekatala na isesewanulu akwazamu zametufa kampanai mapandresi ayachani Jesus Nambini nazirera tifanai Jesosy vetsiai Timbayerikerika Tananaia Naeti antani nani andani trano Tsisiri kutakazi Fatulampisi anjara Quizi Fizino moziai Kanana faka Arichuambula miaru Zemetantana Maeti antani nani andani trano Tsisiri kutakazi Fatulampisi anjara Quizi Fizino moziai Kanana faka Arichuambula miaru Zemetantana Naeti antani nani andani trano Tsisiri kutakazi Fatulampisi anjara Quizi
tary zay a ny fanatitra aza diny fa zany fanatitra zany a ny tompo aza dia ny tenany mihitsy no natolony ho vonoina ho fanatitra ho an'Andriamanitra nanaiky Andriamanitra amin'izany ny olona hatramin'ny fahatezerin'Andriamanitra mba hamonjena antsika olombelona ka raha manatitra izany tsika dia ataovy mifonao mitsinjaha ianao ao tokantranonao ao hideranao an'Andriamanitra fa mahatombo velonaina ianao a misy tanana mitrotro tao ary nisy sofina ny fivavahanao tsangany daolontsika any tokantrano rehetrarehetra any a hiteka ho an'ny tompo hitsenjaka ho an'ny tompo a amin'ny folo rehetrarehetra na ny ankizy na lehibe ataovy mafy a eo anatrehan'ny tompo izany mamokindrindra ianao Jesosy a mpiaino vavaka Mamikindrindra Jesosy mamikindrindra ianao fa ianao tsy miova mamali vavaka tompo indroavaliko-nao amin'ny soa rehetra zay nataonao a hatraminy kely indrindra Jesosy ambony Jesosy misatrana tsy manana tsy manana tsy manana fampiany fahasoavana tompo aminy soa rehetra zay nataonao a hatraminy kely ambony Jesosy misatrana Alleluia 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 ambony teka ho an'ny tompontsika sotra Jesosy faly an'izay Jesosy todika any aminao e le masonao feno fitiavana Jesosy nijery anay le mbola namindra fo taminay tsirairay avy na nasitrana ny aretinay rehetrarehetra hatrany tokantrano hatrany amin'ny hôpitaly tany misaotra Jesosy manahatra zao fanatitra zao zay isa tokantrano isam-baravarana natokana ho anao mihitsy eo amin'ny toerana anankiray Jesosy eo hitanao ny nametrahana ihany izany natokana ho anao ka na kely iny Jesosy na be iny a vokatra ny fonay noho ny fitiavanao anay sy nanasitrananao anay a raiso zany mba ampitony ny fahatezeranao aminay amin'izao aretina be zao voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany Alleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika voninahitany rehetra petraka isika dia hanome ny hafatra ho antsika rehetra manerana ny tany Jesosy tompontsika zany teny zany dia ho hitanareo ao amin'ny bokin'ny Osea toko fahafito Osea toko fahafito page 836 page 836 pejy fa 437 Osea toko fahafito
ny andininy fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy mitaraina amiko ompony izy fa midradradradra foana ao ampandrindy mitangorona hitady vary sy ranom-boaloboka izy dia miodina miala amiko avy ireny hoe ary tsy mitaraina amiko ompony izy fa midradradradra foana ao ampandrindy. Zany no efa tamin'ny heriny Jesosy no niteny tamintsika mba hibebaka foana fa tsy mahay mibebaka mihitsy ntsika izany no mampalahelo azy. Tsy mahay mitaraina fotsiny, tsy mba mitaraina ao am-pony fa midradrapadra fotsiny eo am-pandriana hono isika. Mba jerenareo ne ry havana lay ramatoa voalaza ny soratra masina Maria Magdalena, mpanotana zany, mpivaro tena ane zany, dirany devolo 7 ane zany. Rehefa nakeo amin'ny tompo izy ny azy tsy mba vavany betsaka. Ilay jamba vita amin'ny fotoam-pivavahana no Jesosy anak' Davida mamindrapo amiko e, mamindrapo amiko e, mamindrapo amiko. Dia nijanona Jesosy satria vokatry ny fony zany, tsy ny raharaha iny izay olona mandeha ao anatrehany eo fa nitabataba izy satria vokatry ny fony. Fa raha Magdalena kosa tomany teo tongotra Jesosy nandoandika le kohaka ny ranomasina no kotsa fa fany tamin'ny volondohany zay le amin'ny fo satria mba hamenatra azy mitantara zay rehetrarehetra nataony masin'ny vahoaka any amin'ny Jesosy izy ny kohaka tsy mendrika. Ny ranomasina nataony betsaka nanakotsan'ny tongony Jesosy ary ny olona hoe raha mba fantatra io rangahy Jesosy io manko fa mpanota io raha matoa io tokony tsy nomeno ny tongony. Todika tany amin'ny Petera izy, ry Petera adiny ray ihany teto izy fomba ny jiosy rehefa miona manasa tongotra, tsy mba nanasa ny tongotra nareo da dia ny fomba fotsiny anara-tsy narahanareo. Tsy fantatra nareo amin'ny fonareo tsony hoe zany aneny fomba hitakiny io Andriamanitra io fa tsy nataonareo. Raha niditra teto ahozosy adiny indray zay tsy mbola mba nanoroka ianareo fa i raha matoa tsy nitsahatra nanoroka ny tongotro. Voavelany elony fitiavany zany, voavelany elony zany ny angatahdy tompo amintsika androany. Tsy mba amin'ny fony nataontsika fa midradradrara eo am-pandriana fotsiny. Fa raha vao tsy afaka neny fahotantsika milaza aminareo midradradrara mihitsy ny tompo fa zaho tsy haino anareo. Vavaka ataonareo raha ozy maharikoriko tsy mahagaga raha mahery be ny coronavirus satria varena any amin'ny fitadiavana daholo tsika ozy tsy misy mety miala amin'ny fahotantsika rehetra sika. Tadidio
fijorona vavolombelona nataon'ny olona anankiray teto ndre mandeha zay na tonga saina ary averiko amintsika rehetrarehetra avy ny orana iny besaretiny feno ranony any aminay hoy izy fa ry kely lalana kely zay ny miditra le tranonay nandeha ndeha iangona tsara tamin'izay fotoana izay ny orana avy bilisatra ndre mandeha ao anatin'le fotaka tanteraka tsy niangona trony afasady mena trolona feno fotaka ny akanjoko lalana odiko saika tsy hitako ny andro alahady ny olona mifamezivezy tsy hitatsony ny olona ndeha iangona za lasa nody ndeha hisolo akanjo rehefa voasoloko ny akanjoko anadio aho dia ny fona tamin'Andriamanitra nanomboka teo tadidio zao tenin'izao nanomboka teo nataoko tsy nahita tsony iny lalana iny satria lalana ny enjerako fa raha dia ny lalana faleko isan'andro ary miova famena trolona hoe teto no ny enjerako ka so matahotra ny enjera ondray zany niovako lalana ry havana zany atao lefa hotanao izay ny fonanao amin'Andriamanitra ataovy mahamenatra anao re tompoko ataovy mahamenatra anao no miverina amin'io azadino zay ataovy mahamenatra anao miverina amin'io raha samy tenin'izany amin'ny tompo anao dia anio ihany izy manatsotra ny tananao anio ihany ninninona teny alokon'ny vavanao miaino izy nizaniza marary tononinao sitranon'io voalesiny teny zany nizaniza marary tononinao rehefa miverina mihitsy alo za tsy verina fahotako tsony a tompo dia mihaino anao izy androany ihany fa ataovy amin'ny fo ataovy amin'ny fo fa tsy ny midradradrandra eo ampandrina ihany manorevitra anareo alohan'ny nisarahantsika androany mba hafantaranao ohatran'izy zany vavaka amin'ny fo zany dia jereo ny bokin'ny Daniela toko 7 bokin'ny Daniela toko 7 jereo foana hafantaranao hoe andray zay kaka ny tena nivavaka amin'ny fo nampianarin'ny Daniela antsika vakitsika aloha manomboka ny andininy voalohany hitantsika hoe ohatran'iza ny fotoana izay nahatonga azy hivavaka manomboka ny andininy voalohany amin'ny Daniela toko 7 amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Darius zanaky Asuerus avy amin'ny taranaky ny Medianina izay nampanjakainy tamin'ny fanjakan'ny Kaldianina tamin'ny taona voalohany nanjakany izaho Daniela nahalala tamin'ny boky ny isan'ny taona nampahafantarin'ny tenin'i Jehova any Jeremia mpaminany izay ahataperany 70 taona amin'ny hafanana ny Jerosalema zay ho foana Jerosalema ho foana fahatezeran'Andriamanitra zany ho foana zany nahatonga ny Daniela hiteny hoe aiza ny tany alehanay raha tanteraka zany fahatezeran'Andriamanitra zany dia jereo ny andininy 5 ary nampanatrehiko an'Andriamanitra tompony nitavako hitady zay hivavahana sy hifonana
amin'ny fifadikanina sy ny lamba fisaonana ary ny lavenina. Ampanatrehoko an'Andriamanitra tompoko izy mitavako. Io ne manao hoe tia hoe Jesosy tia hitanao avy jereo atreo mihitsy aho zany apetrapanatra tena volona mihitsy ianao hitady zany Andriamanitra zany ampanatreo n'Andriamanitra mihitsy mitavanao tsy ny amin'ny vadinao ny amin'ny zanako fa ianao amin'ny fifadikanina zany hoe raha tsy mita fotoana ianao ny maraina tovy amin'ny atoandro tsy mita ny atoandro atovy amin'ny riva tsy mitovy atovy amin'ny alina le fifadikanina amin'io dia tena vavaka mihitsy tsy ahatsiarovanao hanina dia jereo amin'izay ny vavaka nataony dia ny fahefatra ary ny vavaka tamin'i Jehovah Andriamanitro aho ka tsotra tonga dia mitsotra indrisy tompo Andriamanitra lehibe sy matahotra mitandrina ny fainakena sy ny famindram-po ho amin'izay te azy sy mitandrina ny didiny efa nanota zahay sady nanao meloka nanao ratsy niodina samy hafa daholo ireo nanota nanao meloka samy hafa zany nanao ratsy samy hafa zany fampanatreon'Andriamanitra mihitsy nitavanao zay zao ny fahotako zao ny eloka vitako zao ny ratsy vitako zao efa niodina taminao efa niala tamin'ny didinao sy ny fitsipika eo zay ary tsy nionay ny mpaminany mpanomponao zay niteny tamin'ny anaranao tamin'ny mpanjakanay sy ny mpanapaka anay sy ny razanay ary ny vahoaka rehetra azadiny fa Andriamanitra manana ny mpanompony manana ny mpaminany raha tsy zany manana ny baiboly isika enoy anay kosa anao ny fahamarinana tompo fa anay kosa ny fangaiaizana any io le mangaiay zany hoe tsy miaino eo ianao dradradrady anao tsy miaino eo ianao mandoalika anao fa tsy amin'ny fonao dia tsy miaino zay ny atao mangaiay foana eo anao fa tsisy enoan'Andriamanitra ny vavakao zay milazay ndrarehetra indininy fahavalo eny anay ny fangahaizana tompo dia ny mpanjakanay sy ny mpanapaka anay ary ny razanay satria efa nanota taminao zay amin'ny tompo Andriamanitra kosa ny famindram-po anazy rery io fa tsy terenao izy anazy ny famindram-po anazy ny famelan-keloka satria efa niodina tamin'izahay tsy niaindro ny feon'i Jehovah Andriamanitray mba handeha araka ny lalàna zay nasainy napetraky ny mpaminany mpanomponao teo aminao zany rehetrarehetra zany vavaka fo atao amin'Andriamanitra ka dia mangataka anao mba hamaky an'io ireo farahalina mba hayatanao mihitsy fa zao Andriamanitra zao rehefa tena mitsotra ianao dia tena mamindra fo izy zara vao nyteneny ny alina vao alina ty laziko anareo fiangonana rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra mijery tele tahaka anareo rehetrarehetra mihaino fotoam-pavahana mihaino radio mba mijery koa ny mandindy rehetrarehetrarehetrarehetra teneniny hitanao zao ozy zao ianao mijery tele mandindy io fotsiny dia efa miataka aminao ny fanahiko zay mijery an'io fotsiny ozy dia efa miataka aminao ny fanahiko ka raha vavo mijery an'io ianao no mivavaka dia efa tsy eo aminao tsony an'izay
mba samy tonga saina am'izany samy tonga saina za nanomboka an'izay dia tena nikipy mihitsy fona aminao Andriamanitra ay tsy jerijery en'rentsony a eo a manomboka mitady varavarana ivoahako samy tonga saina am'izany tsika midira amin'ny efitranonao no soratra masina ary indriny varavaranao asa mienininina am'izany tsony atsoe Andriamanitra mangingina ilay Andriamanitra mahitanao mangingina io aneka mamaly anao hoe fa raha be dehibe anatin'ny lohanao a tsy meno anao izy ny hira fahatelo sy efajato sao ny ataontsika eo am-pitsanganana ihany Jesosy tompo tsy hisiana orga vavaka Jesosy tompo resy lahatra azao fa be ny raha tsy vitako be ny raha tsy vitako mandifotra anao ne zany mampilentika anao ne zany matiny zany anao rehefa difotra anao matiny zany milelam-palady efa diso lehibe koseho tsy vitanao no mariky ny otako dia ampaisao nindra fo ka mamelany eloko ry Jesosy tompo tsara ere sy latra wiza fa be ny raha tsy vitako mandifotrany tenako milelam-paladiare fadisole ibe Yesu ritsi uitana ni marikini utaku ampiasa nindrafo kama melani eloko vavakisika menatra ray Jesosy menatra satria tenenina fona bebay anareo melamy ratsy fanaonareo mengavy ianao Jesosy melamy ratsy fanaonareo mandohalika mihitsy ianao Jesosy melamy ratsy fanaonareo ay anareo fa io ny hevitra mampisaraka anareo aminareo tsy miona fona ny Jesosy raha misy hevitra tsy hitanao ny tavanay tsy renao ny feonay tsy hitanao akory zay ka raha mba mengavy ary zay a tsy renao akory zany Jesosy misy hevitra amin'ity herinandro ty Jesosy te fotoana mbavaka mbola fibebana fa raha mitsotra tokoa ianao araka ny tenao tsy midradradratra eo ampandrina fotsiny fa mivavaka amin'ny fonareo dia miaino aho ary za mino Jesosy fanomboka androany raha misy olona eto na ray na roa na telo fotsiny ara Jesosy ka mibebaka amin'izany a hitsotra ny tananao a ninona vavaka tononona niza tononony amin'ny anaranao dia ho sitrana daholo dia ho gaga ny olona rehetrarehetra Jesosy fa mahery ny teninao
tena piaronao ny teninao fa rehefa madio anao a mahita an'Andriamanitra, madio fo ianao mahita an'Andriamanitra, dia ho hitanao efa nomboka miaina ny isan'ny marary amin'ity herinandro ity fa mivavan'i Jehovah no mitendry zany. Raha miaino anareo fa tsy entiny ditrany fo anareo a meno anareo a ary moa zava-magaga ka tsy haiko va misaotra Jesosy eto amin'ity toerany tiaro tompo alohan'ny sarahanay mangataka aminao aho a mba hoana misy atokantrano amin'izay Jesosy. Saotra tompo hoany amin'ny hôpitaly rehetra any Jesosy. Misaotra tompo vavaka ny mpanomponao rehetra any raha misy mifona aminao tokony any Jesosy any atokantrano ka misy marary teninao indray mitokana fotsiny hoe reko ny vavakao hoany anasitra anazy efa nataonao taminay zany vava navoakanao taminay zany ary olona maro be nefa nisitranonao tamin'izany ka raha mifona tokoa izy eo natrehanao androany na izaniza tononona eo natrehanao dia ho tanteraka izany fanasitranany zany ninninona angatany amin'ny anaranao dia tanterahanao koa zany a noho ny fitiavanao anay vavaka izay rehetrarehetra any Jesosy mangataka aminao a tanterao aminao ny teninao hoe ninninona ny angatanareo amin'ny anarako hoe amin'ny raiko ataony zany. Vavaka ray minitra ary zay Jesosy ianohy ny vavakay. Saotra Jesosy zay mivavaka vitanay Jesosy natolotra ho anao eo atongotra ao Jesosy a tsy ho ampelantananao fa tsy metrika an'izany ny vavaka nataonay fa eo atongotra ao tsy avelanay mihetsika eo ianao Jesosy raha tsy mijery anay tsy avelanay ianao raha tsy mamindra fo aminay mpanotana izay fa tsy hoe olona saika nanota fa tena mpanota fa noho ny amin'ny ranao Jesosy noho ny amin'ny ranao koseho ny fahotana rehetra. Hitan'Andriamanitra ray ny fitiavanao anay Jesosy vavaka ny tonononay dia nentinao any aminy na inona angatanay aminao Jesosy amin'ny anaranao ataony zany atsangano ny tananao misy olatra Jesosy marika ny tomboka sehy fitiavanao anay dia mba ho inon'Andriamanitra zany vavaka zany ampitony ny fahatezerany aminay tanterao aminay Jesosy ny tenina hoe hivavaka ho anao a mba tsy ho levona ny finoanao ny anaranao Jesosy okony malala no angatana izany vavaka izany dia jereo Jesosy ireo marary rehetra any amin'ny hôpitaly mbola miady amin'ny fahafatesana Jesosy ny vavaka eto ny vavaka ny havany vavaka ny vady aman-janany ny vavaka raha mbola maheno an'izao fotoam-pavahany izy apetraka eo ambany fahasoavanao mba ho tanterahanao ny tenina hoe ny mpanompoka izay ny fidiko tsy mba hariko dia mba ho sitrana izy ireny ao rehefa nararika efa sitrana mbola ao ihany kely aina mehery mihoatra noho ny sakafo mehery
avy amin'ny fananao masina. Le tsy haina zao tontolo zao dia narahanao hamerina raha vaovao, tondra hery vaovao any amin'izay toerana mparary azy rehetra any Jesosy. Ary tsy hoela dia hitsangana anao ny asany, anao ny asanao hiazakazaka amin'izay hanomponao hatramin'ny farany Jesosy, fa tsy misy afa-tsy anao ilay tomponay niaro anay tamin'ny loza, io ihany miara-miasa aminay ary io ny mahafaly anay, manome anay fiadanam-po. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Ndeto ary izay Jesosy mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy io iandohy ny vavakay. Ianaranao no angatahako izany Jesosy, rainay izay ny an-danitra ho masinanay ny anaranao, tonganay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany tahaka nay ny an-danitra. Meo anay noho ny anina sahaza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary iza mitondra ny amin'ny fakapanahy, manafahana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisontsodranro. O Jehovah tompony maro aminao, oko fantatrao fa izany ho Andriamanitra. Tsy misy afa-tsy za, ary ny voninahitro tsy mba omeko ny hafa. Za no manao zako no manaisotra ka mandehana amin'izao herinao zao. Efa nomeko anao ny fanahiko, nomeko anao ny fahendrena, nomeko anao ny hery, nomeko anao ny rako. Andrakotra anao zany amin'ny tany rehetra izay alehanao, ny toerana rehetra izay misy anao, ary aza matahotra namerikerika itsony. Fa zaho sady mamonjy anao mbola nasitrana anao koa. Saotra Tompo, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Nino na hitranga Jesosy, na nilanytra umanga Jesosy, na umaloka mangina Jesosy, de ufeno fifalina Jesosy. Ni fotona de andalo Jesosy, fa tsy isy ampimalo Jesosy, raha miorina wapoko Jesosy, na fitiavanao mbola indoko Jesosy. Sotra Jesosy, ho tanteraka tokony izany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endrika ny voninahitany rehetra. Amen. Dia tsy adonontsika riavana fa amin'ny larobe zao fisotrona ny rano Jesosy, na dia samy tokantranontsika avy tsika rehetra. Samy mahereza Tompo. Sandrina
Afantatro